ahoana marina to miamahantra trano ny malagasy efa samina fantatra isika rehetra fa ity taona ity no nampitondra faisana ny vahoaka malagasy no nivokatry ny valanaretina coronavirus. Ny fitadiavana andavanandro mihitsy no potika satria tao ny very asa, tao ny tsy afaka ny asa ara-dalàna no ny fepetrany fihiboana izay no raisy ny fanjakana. Samy niarana hita ihany koa fa ireny fepetrany raisina ireny dia tsy nisy mihitsy ny mesure d'accompagnement fa noraisina fotsiny dia navela irery teny ny ankamaroan'ny vahoaka izay tonga amin'ilay fitenenana hoe samy mandeha samy mitady. Vokany sahirana sy miamahantra tanteraka ny vahoaka malagasy, tsy naomby mihitsy ny paikady izay nampiara ny fitondrana, tsy nisy fiantraikany mihitsy izany paikady izany ary vao maika aza nitarika korontana teny anivo ny fokotany maro. Vokatr' izany dia ny vahoaka ihany no mitady izay amelomany ny tenany. Raha ny eto andrenivohitra manokana dia hita tokoa fa dia miamaro ireo taxi bisiklety sy ireo sarety lasa mitondra olona raha toka tsy mba fahita zany teo aloha. Ireny dia midika fa tena sahirana ny vahoaka. Azo lazaina fa mientra ny firenena satria tsy manana paikady amronana asa ny fitondrana. Ny fepetrana tao an'ireny sokajiny olona ireny moa dia vao maika aza no giazana ny bisikletan'izy ireo. Miasa zay miandro olona satria tia ny asa tsy solo le asanay zany. Manao le taxi bisikleta mba misy vola amelomanay vady aman-janaka. Dia raha mitondra double zay dia teo aloha izy efa tsy nanino. Dia zao zay raha mitondra double dia alainy ny bisikleta. Hoe mitondra double zany ny akany le bisikleta. Dia avy eo raha tsy mandoa vola anay dia hoentiny ihany le bisikleta. Mandoa vola izy? Eo amin'ny zareo ihany. Za zao tamin'ny herinandro iny tratra dia ray alina naloha. Dia 5 forera any Mahamasina any. Indray ria Nosipatrana. Tamin'ny maraina mihitsy zany tratra. Dia hoe tsy afaka mitondra anankiroa. Le zodavy zany tratra teo akady vahoaka dia zany niakatra nanatary dia tsy tratra. Eny manakana ihany izy fa eny amin'le repoint reny. Fa manina ho nareo sakana? Hoe tsy mahazo mitondra olona hono izay. Nefa ny olona ray ihany noentina nefa mba misy elanelany ihany na dia hoe kely ary. Fa misy ara saretina ohatr'izany zao manao vatra bongo manino fa le bisikleta tena ala mihitsy. Nefa tsatra indray mpandeha zao fa 2 arivo nalainy. Tena ohatrany tsy fantatra mihitsy zao anaovany an'zareo fa efa be dia be ihany le lasany tany ka. Misy le olona manaraka ny bisikleta any, misy mijanona. Ireny ny fitarenan'izy ireo tamin'ireny fotoan'ireny. Marina fa misy ny fepetra ara-pahasalamana. Fa inona marina moa no fanampina nataon'ny fanjakana azy ireo. Ireny taxi bisikleta ireny na ny sarety mitondra olona ireny dia taratra fa tsy misy asa ary miamahantra ny vahoaka malagasy ary ny mpitondra fanjakana tsy manana vahaolana. Raha ny aino tsara ihany koa isika dia na ny volana lain'ny mpitandro filaminana tamin'ireny aza dia tsy fantatra mazava fa samy manana ny filanzany ireo tratra tamin'ireny fotoana ireny. Makaza marina moa izany ireny sazina aloha ireny. Tsy ireny ihany fa ny fahamaroan'ny mpivarotra amoron-dalana dia taratry ny fahantrana lalina mahazo ny vahoaka. Maro amin'izy ireny no olona avy any ambanivohitra mba hitady fiainana tsaratsara kokoa ety andrenivohitra kanefa dia tojo fahasahiranana mbola noho ny tsy fisiny asa foana ihany. Aloha taloha petraka tany ambanivohitra tany dia rehefa nifindra tamin'ity toerana ity ny tsenan'ny Tatsah dia nanaraka tsenan'ny Tatsah tety zany izay. Dia le confinement zany tena hita be mihitsy hoe nampisy fiantraikany be teo amin'le fiainana le izy. Rehefa maty ny vadiko dia 5 ny zanako dia izaho ihany mamelana azy. Dia izay manofatrano dia 5 alina ny fatranonay. Ireny no santionany amin'ny fitarainany ny vahoaka. Inona ary no mba havaolana hitan'ny mpitondra fanjakana? Tsy misy fa samy mandeha samy mitady. Tsy vitany hoe tsy misy fa vao maika aza ilaina vaniny sy atao antsoinjay ny orinasa malagasy izay mbola afaka mampiasa olona.
nakatona ny orinasa AAA teny Beoririka. Fa izay angamba no tena hita fa vahaolana mahomby mba hita ny mpitondra. Io fihetsika io izay midika fa tsy maninona izay fiatraikany amin'ny mpiasa sy izay mety ho fiatraikany izany amin'ny ara-toekarena pirenena. Ny mpandinika ny raharam-pirenena moa dia nilazany fomba fijeriny ny amin'iny raharaha iny izay mety isy fiantraikany ihany koa amin'ny ara-toekarena. Ny atao hoe orinasa dia tsy orinasa hitanao trano be io mampiodina vola sy ny sisa ao anatiny fotsiny atao hoe orinasa, fa misy any ambony zany hoe anamont, misy aty ambany zany hoe anavalina. Ny any ambony dia volan'olona ny asa, ny fameloman'olona sisakaraza, satria ny orinasa dia mamelona mpiasa, misy mpiasa miasa ao. Ny orinasa dia misy olona vatsiny ao. Ny orinasa dia misy fifandraisany vatana fanjakana ao amin'ny etra sy ny sisa. Ka raha vao mikitika orinasa anankiray ao anatin'ny vanim-potoana anankiray dia tsy orinasa io mitsony, satria ny orinasa ne tsy amin'ny tompony fotsiny, fa le olona rehetra manodidy reo zany hoe contour rehetrarehetra dia voakasika zay dolodoloka, voakasika zany mpantsy, voakasika ny mpiasa, voakasika ny tontolo manodidina rehetrarehetra n'le orinasa voakasika tao. Dia est-ce que teny vazady hoe est-ce que le jeu vaut la chandelle, azo fandamina zany rehefa mitombotso amin'ny firenena sy ny vahoaka sy ny orinasa eto amin'ny firenena, satria manana ny toerany eo amin'ny économie malagasy, zany atao hoe groupe Ticone Magro zany eto Madagasikara. Any amin'ny firenena hafa rehetra dia miezaka ny fitondrana anampy ireo sehatra tsy miankina, fa ny eto amintsika moa dia ny fanohitra amin'izany no hita. Vao maika aza saziana ireny orinasa tsy miankina ireny. Ho an'izay efa mananasa izany dia vao maika ampahantrana ny mpiasa, fa mbola tsy ampy angamba ireo olona maro sahirana, tsy misy mpanampy ireo. Araka ny efa nolazaina teto ihany dia ireny fanapahan-kevitra tsy voadinika ireny dia mampitsoaka ireo mpamatsy vola vahiny, satria mety ahatahotra ihany koa izy ireo, fa mety hiantra aminy ny zava-mahazo ny orinasa AAA izao. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mety ve izany paikadiny mpitondra zany? Tsy izay ihany, fa na ny fitsarana aza dia tsy azo itokisana intsony raha tsy mijery fotsiny afa-tsy ilay raharaha fanapahana ny bay amfiteotika ho an'ny MBS izay nataony ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Samy hafa mantsy ny voalaza tamin'ny fiteny frantsay sy ny fiteny malagasy arak'izao fanazavana izao. Ny fanapahan-kevitra raisina teo zany dia tamin'ny teny frantsay izy nilaza rejeté le fangatahana. Rehefa nanazava tamin'ny teny gasy izy dia ny teny hoe tsy nitazona fahefana ilay tribunal administratif. Miandry aloha zay ny notification, fa raha nivaly fantahinao dia tsoroka mazava hoe tsy afa-po zay tao anatin'ilay didy zay nivoaka, fa tsy anaovako débat be loha eto aloha mahakasika an'izay, fa tsy mijanona eo ihany koa iny, fa mbola anao fampiakarana zay. Angamba tsy tokony eny amin'ny fitsarana no misy ny zavatra toy izany, koa mbola atokisan'ny mpampiasa vola ary ve ny fanjakana sy ny fitsarana raha toa ka afaka hiaro-marina ny fampiasam-bola. Misy tokoa ve ny tanitandalana sy ny fanjakana tsara tantana afaka miaro ny mpampiasa vola? Raha izao zavatra mitranga izao, indrindra fa ao anatin'ny amehana izao, dia tsy misy afaka milaza mihitsy izany. Fanapahan-kevitra lehibe ny tranga ihany koa ny fanovana olona sasantsasany ao anatin'ny gouvernemanta. Tsy ireo izay ministra ny hoe veriny maro izay tokony hosoloina nefa no nosoloina, fa ny famenona ny banga sy ny fanoloana ny ministry ny fahasalamana no nahamaika, satria angamba tsy mitovy hevitra tamin'ny mpitondra. Izay moa ny fanapahan-kevitra, fa ahoana marina moa no ambadiky ireny fanovana gouvernemanta ireny. Ny zava-misy mantsy dia saika isaky ny enim-bolana izao dia asiana fanovana gouvernemanta foana. Fa fanovana gouvernemanta ve no tena mahamaika, sa ny drafitra napetraka sy ny paikady ataon'ny mpitondra mihitsy no tsy mahomby? Ho an'ny mpampiasa vola sy ny mpandinika politika dia midika ho tsy fahamarina toeran'ny fanjakana ireny. Izany hoe misy instabilité politique eto amintsika. Mbola mety ho ministra manao andrakandrana ny betsaka eny anivon'ireny ministera ireny.
ahoana moa no hahafahan'ny mpampiasa ametraka fitokisana amin'izany governemanta izay mbola tsy mahafehy ny asan'izany? Etsy andanin'izany dia hita fa tsy atao laharam-pahamehana mihitsy ny fampianarana ny zaza malagasy. Tsy misy fampanosoana vanona eto raha toka ny bady no betsaka. Raha ireo rehetra ireo dia tsy atokisana ny atafavoakan'ny firenena ao anatin'ny fahantrana. Ny zava-misy aloha hatramin'izao dia latsaka anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. Ny zavatra lazay ny mpitondra dia hafa sady milaza fampanantenana pokaty tsy misy farany. Ny fanapahan-kevitra raisina kosa dia toa voamaika mifanipaka tanteraka amin'ny zavatra lazainy kanefa ny vahoaka dia miamahantra trany. Tsy misy ve ny paikady? Sa tsy misy ny fahaiza manao paikady mahomby? Sa kosa tsy ao mihitsy ilay finiavana ampandroso ity firenena ity? Toa fampandriana drisa mantsy no betsaka. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?